Ankasana ny fandaminanao fandaram-potoananao ka manatrika an'izao fandarana izao faly miarabanao amin'ny ity hariva ity. Mialohan'ny hanomboantsika dia andeha hiaraka hivavaka isika. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ianao lay rainahary ny lanitra sy ny tany. Tompontompanjaka ny mpanjaka may fanjavatra rehetra, atolotray ho anao riany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Ny tsy fafezana ampisaina ka mahatonga anay anoto natrehanao, angatana fonina aminao zany ankehitriny. Misaotra anao Jesosy, noho ny mbola ahafahanay manatanteraka izao fiaraha-mivavaka izao, mba ahatonga anay ampifantoka amin'ny fijerinay aminao. Jesosy, raha vao ny fomba fisaina satana rehetra foka kosa alefanay no feno fisainanay mba hahatonga ny voninahitra ao iseho eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, ka tonga ny afatra rehetra izay ambara mba ho any amin'izany fambonina ara-panahy izany. Tononona sy angatana amin'nanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Mbola ao anatin'ny fandiniana ny lohahevitra manokana amin'ny ity fivorimbe fiheveran-draharaha ity sika, izay mivaky toy izao amin'ny Efesiana toko faha5. Efesiana toko faha5 andiny fadimy ambin'ny folo. Fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay lohadia Kristia izany. Afaka ho tanterahana tsara izany raha toa ka araky nambara hoe Kristy no loha, ary faombiazana tanteraka ane izany. Ahoana nefa no hahatonga an'izany ho faombiazana tanteraka? Dia mbola hiverenana kely ilay tontolo-kevitra ny hoe fananarana ny mba hifanara-tsaina sy haharitra ary androso tsara. Andeha arovaka itsika avy hatrany ny eo amin'ny andininy faha 1:12. Dia zao mivolaza, ary izy no nanome ny sasany apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany evanjelista, ary ny sasany mpiandry sy mpampianatra. Eto zany dia hitantsika fa Kristy mihitsy no miditra antsehatra amin'ny fandaminana rehetra. Tsisy fandaminana olombelona io, tsisy hevitra olombelona io. Ary zay mihitsy matsy ny fandrika tiany devolo ho amin'ny fisainan'olombelona sy ny eritreriny dia manao kajikajy sy ny zavatra rehetra mba hahatonga lay fitsaratsarana ho tanteraka. Ary zay mihitsy moa tediavin'ny Satana. Fa Kristy dia ifehan'izay. Ary izay ny anabory fony ao amin'ny teny fa izy no manome an'izany rehetra izany. Tsisy anjaran'olombelona io izany, fa averiny vakiana hoe ary izy no manome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra. Mazava tsara zany fa tsisy avy amin'olombelona, tsisy hevitr'olombelona, fa avy amin'ny Kristy. Fa ny angatahany Kristy dia ny ampifantoka tanteraka ny fomba fijery eo amin'ny dia izy no andamina ny zavatra rehetra. Andiny faha 12. Izay mba ninona ozy ho fanatanterana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana. Ho amin'ny inona ozy izy? Fanatanterana ny olona masina. Ny atao olona masina moa zany dia natokana. Zany hoe tsika tsy masina fa ny mpahary irery ihany no masina, fa mandray kosa fanamasinana. Ka inona moa ilay fanamasinana? Dia tsy inona fa ilay fanavaozana ny toetra. Satria raha miteny zao izay tsy masina tsy hiditra fanjakana. Tsy inona fa toetra, ilay toetra, ilay famendrena. Noho izany ny olona manana fahamboniana ara-panahy zany dia manana ny toetra mendrika, toetra izay mikendry ny amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Ka noho izany zavatra rehetra tsy mampandroso zany dia tokony alana avokoa ny fodi-pisainana tsy mandroso satria tandremo tsara. Fa ny hitana dia tsy inona fa fodi-pisainana, fodi-pisainana avy amin'ny devoly. Dia tsy inona izy io fa fodi-pisainana tsy mankatoa. Ary zay ny tao amin'ny Losifera. Tsy nankatoa ny mpahary izy ary nandeha amin'izay fomba fisaina sy ny eritreriny. Ary indrindrindra moa ny lalàna mihitsy zany
no tsy nangatosiny ravany ny fitsipifehezana ka eto zany de mila ravany zany tsy manaiky ririndran-damina sy ny fandaminana zany ary zay le toetsaina izay miakatra ao amin'ny fahamboniana ara-panahy de miseho zay eo amin'ny fihetsika iray manontolo ka ity teny izay miresaka ity ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompona amin'ny fiangonana de izao tiany Kristy ho vavolombelona ny membre ny fiangonana miainga ty amin'ny pastora ny delege rehetra ka ny delege zany de tiana mba aneo an'izany famboniana zany mahay miatrika fivoriana tsara mahay mifenytendrim-po mahay mifenyfihetsem-po mahay miresaka tsara fa tsy manao botolo fotsiny am'izay hoe zao ny eritreto de zao na te hoe iazona fiheverana sy hoe fiheverany sasany zay mitovy hevitra sy ny rehetrarehetra mila fitandremana tsara fa Kristy tiany ho voafetanteraka ny fisainana ka mila atolotra azy ary zay mampatonga ny obolona amiteny anaka atolory andro fonao io matsy ny tena olana de ty fihetsem-po ide ifihetsem-po io zany io tena tiany devoly ho fehezina sy ho gejaina ka raha tsy atolotra ny Kristy zay de izy no fe de zay mampatonga reny fahatezerana fahasoana lolo-po sy ny kidim-po izay tsy mety afaka mihitsy satria mety zavatra tsy hifanaraka amin'ny eritreritra sy zay verina hoe zay le izy ary zay mahatonga ny avakajikajin'olombelona de angidy ary na fantanterana ny asa ara dia tsy araky ny tokony ho izy la iraka tsy ny iraka ty nampanaovina no atao fa zavatra hafa ka eto indrindra de tiany Kristy ho averina amin'ny laony ny fomba fisaina sy fomba fijery miatrika ny fivoriana ara-panahy lehibe tahaka an'izao de mbola toy zany lay teny ho amin'ny fampandrosoana ny tenany Kristy fampandrosoana ny tenany Kristy tsy anao zany fa ny olona ninona zany zavatra atao na mihinana na misotra de aoka voninahitry Kristy inona atao hoe voninahitry Kristy de tsy ina fa maneho lay toetra mendrika lay toetra mendrika mahafeno fihetsem-po fa tsy tonga amin'ny fahatezerana ka anao teny mihoatra ny tsy tokony ho izy ny famboniana ara-panahy zany de tena zava-dehibe ary amin'ny fotoana tahaka an'izao indrindra no teo isaon'izany ka io raha mbola mihevitra ny fomba fijerin'olombelona dia tsy ho tafavoaka fa raha mampifantoka amin'ny fomba fijery tanteraka ao amin'ny Kristy kosa misaintsaina lalina mieritreritra lalina de alemy io fo izay miziriziry io ary tsy ho tonga amin'ny tena tsy fahafehezana ny toetra fa mba hiseho ny voninahitry Kristy izay tiany iaina ny tsiraray avy andiny 17 mandra-pahatonga tsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra mandra-pahatonga tsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana ary zay indrindra finoana no amonjenatsika fa raha miresaka ny finoana eo ane dia zavatra efatra no voaresaka ao amin'io finoana io de jerentsika ny Hebreo 1:12 Hebreo 1:12 dia vakina eo amin'ny 1 ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenany fanehoana ny zavatra tsy hita ary ny finoana no fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita raisitsika tsiraray ireo zavatra efatra ireo lay finoana zany de reto efatretiny ao anatiny ny finoana dia fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina izany hoe ny fahatokina zany efa ato amiko fa le zavatra antenaina no apetraka de io zany miankina amin'ny tsiraray le hoe inona no apetraka fa ny sasa mety eritreritra hoe toerana hoe za ohatra n'izao zay no antenay fa eto zany inona le fanantenana de zava-misy aloha de hoe ny fanantenana raha vao miresaka hoe ara-panahy de ho tonga amin'ny fahamboniana ara-panahy ny fanantenana zany zao
de hoe ho tonga amin'ny famboniana ara-panahy dina am'izay le hoe fanehoana ny zavatra tsy hita ny fanehoana koa efa ato amiko fa le zavatra tsy hita de tsy inona fa le fanantenana satria le fanantenana apetraka io mbola tsy fantatra io fa apetraka le izy fa ho tanteraka ary zay le hoe fanehoana ny zavatra tsy hita de le zavatra tena de nzao zany de efa iainako sahady le izy ary zay mampitonga ny hoe ny Jakova de miteny mihitsy fa ny finoana tsy arahana aso tsy misy evina ary zay indrindra le asa atao zany de hoe asa io avetrany ilay fanantenana zay apetraka ao de hoe fanehoana ny famboniana ara-panahy de eto zany zao raha lay tontolo lay fiveferan-draharaha no ametrahantsika an'io de izao hoe za zany a de izao hoe tena ho tafapetraka eo amin'ny famboniana ara-panahy tanteraka de tonga de aseho zany zay zao mantsy raha to mantsy ny eritreritro no apetraka eo de ho aseho atokoa de iny fa iseho le fahatezerana iseho lay tsy fahafampo de lasa ankahala ary tsy vita amin'ny fankalala fa de anaratsy ny hafa ary zay mihitsy ny tiany devoly iseho zay ary zay mahatonga an'le hoe le fisarahan-tsaina ary tsy vita amin'ny fisarahan-tsaina fa mety fisaraham-bazana mihitsy ary ka tiany Kristy ho averina ny fomba fijery ny fomba fisaina iray manontolo tiano ampiraisina araka ny hitantsika teo hoe fana iray Kristy ny lohan'ny fiangonana izy ny te hitarika ny zavatra rehetra noho izany tiany ampitoviana ny fomba fijery satria rehefa fanahy ray tokoa de hitovy eny ny fisainany hitovy ny eritreritra hitovy ny fomba fijery ka tonga ny voninahitry Kristy iseho fa raha vao misy ady tsisy voninahitry Kristy miseho zany eo devoly ny miady ary zay ny hoe devoly ny mitady ny fikitranana mitady ny zavatra tsy firindrana fa zay rehetra reo le ambarany Solomana teo le olona masina de anio ny toetra mendrika izay tiany Kristy hiainana izany ary toizatsika lay teny ao amin'ny Efesiana toko faha-4 io de zao ny toy ny teny ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny alehiben'ny fanehoana ny Kristy na moa ny tiana tenenina am'le hoe lehilahy lehibe de manana ny fahamatorana ny olona lehibe zany tsy mifamaly zany tsy miady zany ny ankizy ny miady sy ndraitrara mbola ao anatin'ny fahazazana satria zay mahazaza azy fa le lehibe memisaina metonga saina ary mandinika tsara tsy mora rebirebena zao mantsy ny tontolo misy atsika zany de mampiasa amin'ny teny vahiny hoe influence ary mihevitra dao ny rehetra fa zay hoe influence ino ny tena izy ary zay fandrika zay satria tadio tsara fa miasa ao anatin'izay satana zay nge ny zavatra nitranga tany amin'ny Saedena teo amin'ny lay voankazo mahafaty ny lasana n'inona mahafinaritra ny maso mampilendalenda ary zay koa ny zavatra da amin'ny tontolo mahafinaritra satria anao vao mijery zavatra anankiray io nge tsy hoe tianao fa misy zavatra manaitra misy zavatra mahafinaritra de hoe mety de jerena feno zavatra mitovy be deabe ao an-trano ary zay mihitsy le fitaka ataon'ny devoly ary nefa rehefa be deabe de lasa mahavezana feno karazany zavatra kanefa zavatra tsy misy eviny akory satria ny zavatra teny ilaina ny ampiasainao isan'andro fa misy zavatra mipetraka ao efa rotaona mipetraka ny dikan'izay tsy ilaina akory fa ny zavatra ilainao mipetraka eo amin'ny latabatra eo raha ampiasainao foana ary io fitaka ataon'ny devoly izy io vesara eny amin'ny zavatra maivamaivana tsy misy eviny mba hatonga anao tsy afaka isaina tsara intsony de mbola mipetraka amin'ilay fahazazana mora rebirebena mora ambakaina amin'ny zavatra tsisy fotony de voambaka mba satria ahafahany mifeno fisainanao de zay mihitsy ary zay tiany devoly ho atao ny devoly masy ny azy de zao ataony zavatra mitovitovy ary ny olona rehefa tratrany mitovitovy io de ny zava-doza de any amin'ny ratsy foana ny safidy zay ka zay mampanota masy de zao ao anatiny foronana anota fa izao rehefa eo fakapana rehefa natrany fakapana zay vao mirongatra zany izy mipiripiriny eo ahoana natonga azy ronga de zay mihitsy le hoe le fisaintsainana ianao zany raha misaintsaina zavatra ratsy de rehefa mifakaminah de mirongatra le zavatra ratsy fa rehefa tsy misaintsaina ny zavatra ratsy ianao natonga raha fakapana tsy lavo zany fa le tontolo misy asika zay miezaka mangejy
ny fodi-pisainana mihitsy de mora roboka anatin'ny famitana de lavo ary zay ny tiany soratra masina ho amafisina eto satria zao nge ny toy nlay teny mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotro ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saipetsy ataon'ny olona sy ny fiandrena hatanteraka ny hevitry ny famitana ary tena miasa am'izay nge ny devoly miasa am'izay ny devoly jero tsara ny zavatra misy nao zany raha mandeha ny etsena de tsara be ty zao ty de eo anao ary anao tsy avelany resaka ary tsy avelany isaina tsy avelany andinika de mividy tokoa anao rehefa tonga any an-trano tsisy ilavana azy akory lay izy kay ay zavatra ary zay indrindra famitana ary io resaka io tandremana tsara fa io resaka io nga io ny tena zavadozy io ny tena zavadozy ary io ny ampidirany zavatra anankiray ao am'izay anao de lasa mivily nyparitaka hoe ahoana ino zany inona no hevitra ahoana n'izao ary zay ny hoe ny zavatra ara-panahy de tsy ao anatina rotoroto tsy ao anatina zavatra maikamaika ary io fitaka ataony devoly io ataony aingakaingana sy rotono ma tsy tonga ny olona isaina andinika tsara fa ny olona izay tonga ao famatorana ara-panahy lehibe tsy azo ilangina de mahafantatra tsara ny sitrapony Kristy mahafantatra tsara ny fanapahan-kevitra rehetra zay horaisana fa ny devoly miditra ao anatin'io angakaingana io zao mantsy ity atodoantsika ity mantsy zao nge fiasan'izy io mandray ny zavatra izy de saintsaina sy eritreretina ary rehefa eritreretina saintsaina elaela de mihamazava ao an-tsaina ary rehefa mihamazava de resy lahatra ary ao aorianany faharesen-dahatra vao misy ny fanapahan-kevitra fa jereo tsara ny zavatra omeny tontolo ataony maikamaika ny fanapahan-kevitra de nandray fanapahan-kevitra de aveo hoe fananinona nandray zay fanapahan-kevitra ary zay le famitana ataony tontolo zay zany le fampiasany an'lay fomba anajambany lay masom-panahy de raviravizany am'izao karazany zavatra be de be manelingelina rehetrarehetra tsy ahafahany mandinika sy misaina tsara mba ahafahany mamitaka ary zay mihitsy mantsy lay teny izay resahany eto ny hevitry ny atanteraka ny hevitry ny famitana ka tandremy tsara mila tonga ao am'izay olon-dehibe mandinika sy mieritreritra tsara fa ny zazakely ny mora rebirebena am' zavatra tsy misy fotony tsy misy heviny mba hatonga azo hipirina ho azy eo fotsiny ka eo indrindro mazava ny soratra masina raha te hiakatra ao am'lay fahamboniana ara-panahy isika de ny fifandraisana tanteraka am' Kristy irery ihany io resadresaka rehetrarehetra io amily ny sainao ary atonganao tsy iorina tanteraka eo am' Kristy fa rehefa fantoka eo am' Kristy mialao anatina rotoroto sy ny zavatra manimba sy ny zavatra rehetrarehetra ny tsikera sy ny zavatra tsy izy rehetrarehetra fa aoka anana fahendrena akatoerana tsara andingaza miditra anatina rotoroto fifangaro arona fa mampifantotanteraka ny fijery ao am' Kristy satria rehefa izay de eo am'izay le 1:12 fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana de tsy iza le fitiavana fa Jesosy Kristy anaraka ny Kristy ary zay nge teny Kristy raha misaraka amiko anareo de tsy efa nahinana iny ary zay mihitsy ny ty devoly ataony lay isaraka zay mantsy ny navoany evy nanalavitra ny Adama izy de mora lavo fa rehefa mifandray am' Kristy rehefa tafaray am' Kristy de tsy ny zay fa mandininy tena dinio ny tenanao mandininy zavatra rehetra aoka tsy hiditra ny anatina zavatra zay atonga anao ho voarebireby manana heritsaina iandazotra ary zay mampatonga ny hoe ny devoly ina amanjo sira mila miala am'ireny rehetrarehetra reny fa mitokana manokana ianao mifandray am' Kristy manana fotoana manokana ifandraisana am' Kristy vanao am' Kristy ary zay ty fotoana ity mba hitokananao manokana ifandraisanao manokana am' Kristy mifandraisa am' Kristy fandresaka rehetra tsy mampifanaka am' Kristy de elao moramora ary zay mantsy mifitaka ataony devoly hoe ary ianao zany tao lasa miatakataka fandrika ane zany satria tiana ampidirana zavatra tsy ahatonga anao ho tonga am'lay fahamboniana ara-panahy ny sainana fa ao am' Kristy izy ny vahaolana ary izy no hitarika amin'io teny manaraka io manao hoe fa mba hanaraka marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra amin'izay loha dia Kristy ary zay ao am' Kristy ny fitombona
ianao zany raha vao misaraka mety hevitra hoe itombo ary tena zay satria ty tontolo misy atsika ty de asehony tokoa zao ange zao ny zavatra ary zay fitaka nataony devoly tamin'i Jesosy rehefa avy mifadiany efapolo sy efapolo alina nalainy devoly fanahy Jesosy fa zao no nataony izao rehetra ao de anahy ary zay tandremana tsara le influence anahy zao rehetra ao ny devoly ka mba mianko ofo eto anatrehako de omeko anao zao rehetra ao ary zay le fany ka raha vao tsy tonga ao amin'ilay olon-dehibe de mora daladalainy satria ny ankizy mora dalay mikilalao mena zavatra sy ny rehetrarehetra de mora ambakaina am'izany de zay no mampatonga ny hoe podika sady podika ny mpanome nomena ihany koa moa de podika raha teo de tsy tia ny devoly iseho mihitsy voninahitra fa tiana faharavana ary tiano rava ary tsy tia zavatra mandroso zany fa tiano ravana ka eton'io lay fitombona dia zava-dehibe ka ay mitombo aizy de ao am' Kristy ny lo noho izany zavatra de afantoy ao am' Kristy atodio am' Kristy tanteraka de sahi miteny tsy mety sahi manda fa ny devoly mamitaka misoko moramora izay le hoe manatona anao amin'ny alemem-panahy izy kanefa ny ao anatiny dia ambodimito ary tsy hay mbola miezaka izy miasa am'izay famitany zay le influence fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao de omeny ny fahazavan-tsaina ary zay mahatonga an' Jesosy miteny fa izo ny fahazavana fa ny devoly dia manajamba fa izo ny fahazavana de zao mivolaza ao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny faharoameny folo ary Jesosy niteny tamin'ny olona ndraiky nanao hoe izao ny fahazavana zao tontolo zao izay manaraka tsy mandeha maizina fa anana ny fahazavana aina Kristy leliany ny vahaolana izy lay fitiavana izy ny malemy fanahy izy ny nahafeny zavatra koa atolory an Kristy ny fonao ary manarazo fa izy ny anome anao lay fahazavan-tsaina lay fahazavanaina afatarana ny sitrapo ary atonga anao iaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ary atonga ny fivoriana ho tena fivoriana ara-panatanteraka satria manana ny fahamboniana ara-panahy mahay miarika ny toe-javatra ary iseho ny voninahitry Kristy fa hopotika tanteraka kosa ny satana tsy afaka anao nainanaina Jesosy any ampitoetra ny teny ao anatinao ary atonga anao andray fanapahan-kevitra ny fandray tanteraka amin'i Kristy hifantoka amin'i Kristy hikatsaka an'izay firaisana amin'i Kristy zay ary tena hitoetra eo amin'i Kristy atonga ny voninahiny iseho tanteraka aminao izany teny izany amen. Hivavaka isika Jesosy malalo mangataka anao mba andray ny fonay tsy vitanay manolotra azo anao fa tena romba eo am-pelantananao izany ary akaro am'ry mpiainana madio sy masina fany ry mpitiavanao hikorinao anatin'ny fonay ka anaty tanteraka izany ahatonga anay andray fanapahan-kevitra endany tanteraka aminao koa volavolainy fonay Jesosy io gataka ny herinao mba hiasa amin'ny tsirairay avy ny pastor le délégué tsirairay avy aoka ny heriny fanainao ny asa amin'izy ireo mba hahafahan'ny voninahitra ho iseho ka ny sitrapon'olo tanteraka fa ny sitrapon'olombelona rehetra koa raha vao sipoteo izany fa aoka ianao Kristy no feno tazare saraiky nambara hoe ianao ny loha de aoka ianao no feno toe-javatra rehetra isehony voninahitra ao tonono sy angatana amin'nanao Jesosy Kristy mivavaka amen. Ankasany ianao nanaraka izao fandarana izao ho tanteraka aminao tokoa ny fiasan'ny fanahy ahatonga anao hifandray tanteraka amin'i Kristy ary ho tonga amin'ilay fahamboniana ara-panahy mandram-pianao.